Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ambifaliana no iarabanantsika rehefa manana tratra ity alakamisy fa iraika ambin'ny folo ny volana jona ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny taratasy nosoratana ho an'ny Hebreo toko fahatelo, Hebreo toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina. Anaran'i Jesoa. Koa amin'izany ry rahalahy masina, miombona ny fiantsoana avy any an-danitra, hevery ny apôstôly sy mpisorona be izay ekentsika dia Jesoa, izay mahatoky ny manindry azy tahaka ny misesiko tao amin'ny tranon'Andriamanitra rehetra. Fa izy dia natao miendrika any amboninahitra no mosesy araka ny ananan'ny mpanao trano voninahitra bebe kokoa noho ny trano nataony. Fa ny trano rehetra dia samy nisy mpanao azy, fa izay nanao ny zavatra rehetra kosa dia Andriamanitra. Ary Mosesy dia mpanompo mahatoky tao amin'ny tranon'Andriamanitra rehetra ho fanambarana izay zavatra mbola nolazaina. Fa Kristy kosa dia zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra ary isika no tranony. Raha azontsika mafy hatramin'ny farany ny fahasahiana sy ny firahaviravona momba ny fanantenana. Ray Masino, manomasinana amin'ny fahamarinana. Teninao ny fahamarinana. Amen. Ny epistily any Hebreo moa fantatsika fa niombonana dia tsy Paoly akory nanoratra azy. Saingy iombonana kosa ny fijery fa mpianatry Paoly no nanoratra azy na no ary marina kokoa akaiky dia akaiky ny fampianaran'ny Paoly. Epistily izay nosoratana ho an'ny jiosy kristianina, ny epistily ho an'ny Hebreo, izay mahatonga azy miresaka ny testamenta taloha be lehibe mihitsy. Ary eto dia Jesoa na i Kristy oharina amin'ny Mosesy. Jesoa na i Kristy oharina amin'ny Mosesy. Hoy ny filazany azy manao hoe Mosesy ange mpanompo mahatoky tao amin'ny tranon'Andriamanitra. Fa Jesoa kosa dia manapaka ny tranon'Andriamanitra. Ary isika no tranon'Andriamanitra. Isika no tranon' Jesoa, ny epistily ho an'ny Hebreo. Isika no tranon' Jesoa ary Jesoa no manapaka eo amintsika. Mosesy mpanompo ao amin'ny tranon'Andriamanitra, fa Jesoa no manapaka ny tranon'Andriamanitra. Iza ny tranon'Andriamanitra? Isika. Jesoa zany no tompony dia ny farany. Jesoa no mitantana. Jesoa no manapaka ny tranon'Andriamanitra dia isika zany ny epistily ho an'ny Hebreo. Raha ohatra ka Jesoa no miteny eto na tenenina manao hoe isika ny tranon' Jesoa, inona ny akon'izany? Inona ny dikan'izany? Inona no lazain'izany amin'ny fiainako sy ny fiainanao manokana? Isika ny tranon'Andriamanitra, isika ny tranon' Jesoa. Inona ny heviny voalohany? Fa maka tsara ny filazantsara tsika dia mahita ny fampianarana momba ny trano ataon'i Jesoa. Voalohany indrindra dia raha satria Jesoa no tompon'ny trano natompontsika. Hoy epistily any Hebreo manao isika ny tranony. Raha Jesoa ny monina ao amintsika, isika tranon'i Jesoa, dia ny voalohany indrindra dia izao, mamaky ny teolojian'ny sinoptika isika momba ny trano, dia izao ny voalohany indrindra dia Jesoa no manorina antsika. Jesoa no mpanorina antsika. Eo amin'ny Jesoa miorina ny trano. Jesoa ilay maka dia nampitana hoe ny iza no lehilahy adalaka manorina ny trano eo ambonin'ny fasika. Fa misy kosa ny lehilahy endry izay manorina ny trano eo ambony vatolampy. Jesoa zany no manorina antsika. Jesoa dia monina ao amintsika, itsika dia tranon' Jesoa, dia naorin' Jesoa eo ambony vatolampy. Jesoa zany raha manorina antsika, mitondra ny fiainantsika, mitantana ny fiainantsika dia izao mampiorina antsika eo ambony vatolampy izy. Jesoa tahaka ilay lehilahy endry izay manorina trano eo ambony vatolampy.
isika ilay trano. Jesosy tsy manorina antsika eo ambony fasika ka rehefa avy ny tafio-drivotra dia rehefa mitsoka ny rivotra sy ny orana dia ho ravo zany trano zany. Fa Jesosy kosa mampiorina antsika eo ambony vatolampy. Afaka malala zava-dehibe ary lay vatolampy io. Jesosy ihany lay vatolampy. Jesosy ny fototra iorenantsika fa Jesosy koa ny mpanorina antsika. Jesosy ny maritrano manao ny maritrano mampiorina antsika. Jesosy zany ratsorina ny sady nanao ny etude. Jesosy nandinika ary namboatra antsika ho trano mafy. De toko antsika zany rehefa malala. Toko antsika manao hoe Jesosy ange endre. Izy no nanorina antsika ho afa miatrika ny zavatra sarotra rehetra. Tsy nataony Jesosy trano kitoto akory isika. Jesosy tsy monina ao amina trano kitoto fa Jesosy monina ao amina trano mafy orina. Naoriny ho mafy orina isika satria ny rano tao amin'ny hazo fijaliana no nanorenany antsika. Efa noentiny avokoa ny tafiotra mafy rehetra mandrava ny trano. Na eso, na latsy io, na tsatsotsilo, na kapoka io. Efa noentiny Jesosy daholo ny tafiotra rehetra mba hahatonga antsika ho mafy orina. Hoy ary ny epistily any Hebreo manao hoe isika ny tranony. De mahazo antoka isika fa Jesosy niorena antsika ka na inona zavatra sedrentsika de zao mafy orina isika, tsy miontsina isika, tsy rava isika. De olona mahajoro tsara zany tsika satria ao am-pontsika Jesosy, ao anatintsika Jesosy, mampiorina antsika Jesosy. Fa ny faharoa raha ohatra koa ka mamaky tsara ny filazantsara isika de ndre maka ho Jesosy iza aminareo no manorina trano, marimarina kokoa manorina tilikambo izy ka tsy mipetraka aloha mandinika. Raha miteny zany tsika manao hoe isika, ny epistily any Hebreo eto miteny isika zany tranony Jesosy zany de izao Jesosy koa nanorina antsika, monina ao amintsika ka voahevitra tsara mihitsy isika. Zany hoe raha ny fiainantsika zany voahevitra Jesosy tsara tahaka an'ilay fanoharana ny teneniny tao hoe raha manorina trano de mihevitra tsara raha vita sa tsy havita. Noho zany isika tranony Jesosy io de olona ny sainy tsara mihitsy isika, lanjalanjainy tsara mihitsy isika, nataony tsara mihitsy isika. Tsy manam-panahina mihitsy zany tsika fa olona eritreretin'Andriamanitra, voalanjan'Andriamanitra, voalanjan'i Jesosy izay mety amitsika, ny tsy mety amitsika, ny mandamina antsika, ny zakatsika, ny tsy zakatsika, zay mahatsara ny fiainantsika, zay mahatanteraka antsika, zay mampety ny fiainantsika de efa voasainan'i Jesosy. Toko atsika koa zany re afaka malala. Toko atsika manao hoe zay zavatra mandalo eo amitsika voalanjan'i Jesosy. Tsy avelan'i Jesosy mandalo ao amin'ny fiainantsika raha zavatra tsy zakatsika. Zay mahatsara atsika no avelan'Andriamanitra andalo ao amin'ny fiainantsika. Zay mampety atsika no avelan'Andriamanitra andalo ao amin'ny fiainantsika. Raha mahatoky zany isika de miorina amin'ny fitiavanan'Andriamanitra. Tranon'i Jesosy ange isika hoy ny epistily any Hebreo. De Jesosy ve de amelan'ny tranony ho tsy vita tsara? Jesosy ve de amelan'ny tranony ho amenatr'olona sanatriany vava? Tsy manala baraka ny tranony Jesosy de isika zany. Fa karakarainy, velominy, tahiny, amboariny. Zay dia ambaran'i Jesosy eto, ambaran'ny epistily any Hebreo eto fa Jesosy de monina ao amitsika, tranon'Andriamanitra isika. Paoly moa malaza hoe tempolin'Andriamanitra fa eto dia trano hoy ny epistily any Hebreo. Samy hafa ny hoe trano sy ny tempoly, tempoly Aarona, trano oikos, ny trano de milaza lay lay zavatra atao isan'andro mihitsy, lay tantara, lay kolotsaina, lay fivelarana andavanandro mihitsy. No zany dia ao amitsika zany Jesosy. Fa ny fahatelo zay rehefa miteny koa ny epistily any Hebreo tranon'i Jesosy itsika de midika inona koa zay? Midika fiarovana zay. Midika fiarovana. Tsaroantsika tsara mihitsy Jesosy zay niresaka momba ny fanahy ratsy, momba ny fanahy ratsy, momba ny devoly. Hitantsika ao amin'ny filazantsara sinoptika ihany zany hoe miroahina ny fanahy ratsy, tsy onona ao amin'ny trano, diovina ny trano,
diovina ny tempoly, diovina ny tranon'Andriamanitra, de isika zany. No zany Jesoa monina ao amintsika de miaro antsika, tsy hoe mikojakoja fotsiny, tsy hoe manao zay ampisy endrika mahafinaritra ny tranonenana de itsika zany, fa miaro antsika koa am'ilay ratsy, miaro antsika amin'ny tsy fahamasinana, miaro antsika mba ho masina, miaro antsika amin'ny fanaratsy, miaro antsika amin'ny vakam-panahy. Zay ny ataon'i Jesoa satria tranony isika. Tsy misy fahavalo avelan'i Jesoa hiditra ao amin'ny fiainantsika. Tranon'i Jesoa itsika no zany de mahazo matoky, fa tsy misy fanahy ratsy avelan'i Jesoa hiditra ao. Tranon'i Jesoa ve avelan'isy fanahy ratsy hiditra? Tranon'i Jesoa ve avelan'i Jesoa loto? Tranon'i Jesoa ve avelan'i Jesoa ho tamiana? Ny tranon'i Jesoa arovan'i Jesoa. Ny tranon'i Jesoa fenony fahamasinana sy fitahina. Revako malala hoy ny epistily ho an'ny Hebreo, isika izany tranony zany. Zany revako malala am'izao alakamisy izao de mahazo matoky isika fa ao am-potsika Jesoa. Ao am-potsika velona, ao am-potsika miasa, ao am-potsika miasa sy manadio miantra antsika, ao am-potsika manolontsaina antsika Jesoa, ao am-potsika fiainana Jesoa. No zany manantitrantitra eto ny epistily ho an'ny Hebreo fa mihoatra lavitra noho i Mosesy Jesoa. Mosesy aza olombelona hoy ny epistily ho an'ny Hebreo, nahavitany sahirana ny karakara ny tranon'Andriamanitra. Mosesy ara olombelona nahavita ny sahirana nampianatra ny olona ny didin'Andriamanitra. Ko maika va Jesoa? Nosoratan'i Jesoa ao am-potsika mihitsy amin'ny alalan'ny fanahiny ny didin'Andriamanitra. Zany revako malala fiainana vaovao mihitsy zany, fiainana miaraka amin'Andriamanitra, fiainana miaraka amin'i Jesoa zany, fiainan'ny tranon'Andriamanitra, de tranon'ny fahamasinana, tranon'ny fitiavana, tranon'ny fifaliana. Toky sy fanantenanao antsika ara ny tiany epistily ho an'ny Hebreo ho tsapatsika mamakivaky ny isan'androntsika amin'ity afatra manokana ity. Hoy izy: fa Kristy kosa de zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra ary isika ny tranony. Dia enganeno revako malala hanaiky ho tapahany Jesoa. Lay teny hoe manapaka eto de anaiky ny fandaminana ataon'i Jesoa, anaiky ny torolalana, anaiky ny baiko ankatohany Jesoa. Aoka ho tranon'Andriamanitra hakatoha lay mpanapaka ao amin'ny tokantrano io na ao amin'ny trano io. Rehefa miteny hoe mpanapaka ao an-tokantrano de milaza manao ny fandaminana rehetra, manao ny fikarakarana rehetra. De enganenao anaiky hoe Jesoa tompo ny fiainanao. Zay raha teo moa ny faneken'ny mpandray ange hoe Jesoa ny tompoko vao velan'ny azoko ny famonjena na velan'ny heliko. Zany hoe Jesoa ny manapaka eo amin'ny fiainako, Jesoa ny tompo ny teny farany eo amin'ny fiainako. Zay ny dikany hoe avelao anapaka eo amin'ny fiainanao mihitsy Jesoa, avelao izy no anapa-kevitra eo amin'ny fiainanao satria tranony ianao. De matoki fotsiny zao hoe fantatry ny tompo ny itondrana ny fiainako. Ivavaka sika. Tompo aho misaotra anao noho ny amin'ny fampanantenana omenao anay fa tranonao zahay, trano itoeranao, de ny sahirananao nataonao miorona ambony vatolampy, de ny teninao de ianao Jesoa zany, ka tsy miontsy ny eo anatrehan'ny fizahan-toetra sy ny fankahalan'ny ratsy zahay. Trano zay nanahirana anao ka nataonao vita tsara, nataonao mahate onina ny fiainanay. Trano zay isahirananao ka arovanao zahay. De meteza tompo anapaka tomponay, meteza anapaka eo amin'ny fiainanay, meteza hitarika anay amin'ny fahatsarana rehetra. Ampioreno ny finoanay tompo, aoka nana fo matoky anao zay ny fisalasalana esory tsy hanjaka aminay, fa ataovy mitoetra amin'ny fifaliana ao aminao zahay. De alakamisy ty tompo matsiaro ambavaka izahay, ny fiainanay tsirairay avy. Ho aiza moa zahay tompo? Eo aminao ihany misy ny fiainana. Ianao no ianteheranay sy ankinanay.
de tahiny tontolo andronay io, mivavaka ho an'ny tanindrazanay, mivavaka ho an'ny firenenay, manam-pirena io malagasy rehetra, manam-pirena ianao amin'ny fiainana isan'andro, aoka tompo ny fiainana io mba fahasoavanao ny malagasy isa-tokantrano isa mba tan'olona ampio re mba hitodika aminao Andriamanitra, mba hibanjina anao Andriamanitra, ary mba hanekeny izy ireo ny hotapahanao Jesoa amin'ny fiainana isan'andro. Jereo ireo mianatra, jereo ireo miasa, jereo tompon'ny fiangonana misy any Tsirairay avy tovy miorona amin'ny teninao, amin'ny anaran'i Jesoa Kristy mpamonjy. Amen.